Miaraka ny amin'ny valora fotoana ifanomezantsika indray tanatin'ny fampalambavao faharoa amin'ny fahitalavitry MATV manatitra ny arava toboko lahy sy toboko vavy. Avy hatrany isika dia irosa ao anatin'ny ireo fanomezana an'ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita ny talata lasa teo dia mitohy vakana ny fanambarana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Taorian'ny SADC ary dia ny vondrona Afrikanina indray no namoaka ny heviny mikasika ny raharaha Madagasikara. Ny anjinjiny avy hatrany. Ny vondrona Afrikanina dia manamafy ny tokony hitazomana ny tety androm-pifidianana izay mivoaka ny voalohan'ny volana Aogositra ary neken'ny vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC, vondrona Afrikanina, vondrona Europeanina, NEF ary ny COI. Ny filohan'ny vomero amin'ny vondrona Afrikanina, Dr amin'ny dia nankasitraka ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry nanamafy ny fanapa-keviny 12 Mey 2024 ny tsy andraisany anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahavalon'ny volana Mey 2024. Tao anatin'ny fanambarana izay navoakany dia laza ny vondrona Afrikanina fa zava-dehibe amin'ny fametrahana fahatoniana politika ahafahana manatanteraka ny soro-dalana entina manana krizy ny fanapa-kevitra andraisan'ny filohan'ny tetezamita iny. Miantso ary mampahery malagasy mba mahaingana ny teboka izay mbola miantona amin'ny fanatanterana soro-dalana ary hanafaingana amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny lamina seken'ny rehetra ny vondrona Afrikanina. No amafisy ny Dr amin'ny fa maneho fiara-miasa amin'ny SADC sy ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena hafa amin'ny vondrona Afrikanina amin'ny famanana ny krizy malagasy. Araka ny fanambaran'ny vondrona Afrikanina, isy atsoatso ny fivoriana izay arahan'ny filakevitra misana amin'ny filaminana sy fahandriam-pahalemana eo anivon'ny vondrona Afrikanina, ny groupe international de contact misana Madagasikara, GICM. Araka ny fanazavana fanaovana tombanezaka fanatanterahana soro-dalana ary andraisan'ny vondrona iraisam-pirenena fanapa-kevitra mikasika izany no tanterahana amin'ny fivoriana arahan'ny vondrona iraisam-pirenena io. Tsy voafaritra ny daty hanatanterahana io fivoriana andiniana andraraha Madagasikara io, fa araka ny voasoratra ao amin'ny fanambaran'ny vondrona Afrikanina dia ao anatin'ny fotoana aingana no anatotosana izany.